Fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny vahoaka manerana ny nosy. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy demokratika ary antoka azahoantsika sy ny vavam-bahoaka mendrika sy tena vokatry ny safidy-bahoaka marina ny fizoran'ny fampielezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana. Takinay amin'izao fampielezan-kevitra zao ary, voalohany, ny fahafahan'ny kandida rehetra haneho ny heviny sy handesy lahatra malalaka ny mpifidy. Faharoa, ny fitovian-joan'ny kandida rehetra tsy misy fanavakavahana sy fanelikilihana. Ary fahatelo, ny fandraisana fepetra sy fanasaziana ireo rehetra izay mandika lalàna. Noho izany dia manao izao fanambarana izao izahay ato amin'ny vondrona firaisan-kina ho fiantsoana ny mpisehatra rehetra amin'ity fifidianana ity, samy andray andraikitra tapifiazy avy, mba hizorany fampielezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy filaminana tanteraka. Miantso ny fitondram-panjakana, ampitsahatra ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny mpiasam-panjakana anohanana kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Mitona sy ny anatanteraka ny asa ny ara-potoana ao anatin'ny tsy fiandanina sy ny fahaiza-manao matianina tanteraka. Miantso nisy ny tsy ny asese, tsy hitanina ary ampiasa ro fahefana eo aminy zay omeny dalàna azy ka ndraindraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna mahavy amin'ny trano. Manainga ny fiarahamonim-pirenena, hanamafy ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpifidy ary anara-maso sy hitoroka ireo tsy fanarahan-dalàna mety mitranga. Miantso ny mpifidy tsy variana amin'ny endrika sy fisehoana ivelany ary ireo hika mifono fampanantenana feno fitaka fa hifantoka tanteraka amin'ny hevitra fitondranany firenena izay aseho an'ireo kandida. Ny vondrona firaisan-kina dia nanome toromarika ho an'ireo kandida natonony hananja lalàna sy ny fifanajana mba hisian'ny filaminana sy ny fitoniana mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy hitazakosiny tsosa nefa izahay ary tsy lefitra fa handray ny andraikitra sy izay rehetra fepetra anoherina izay tetika sy kajikajy maloto hamadihana safidy-bahoaka. Manainga ny vahoaka malagasy ho vonona sy ho samy handray andraikitra eo amin'ny firaisan-kina tanteraka mandritra ny zokam-pifidianana rehetra, ny fanatanterahana ny tany tandelàna, ho fametrahana ny tany tandalàna eto amin'ny firenena sy ho famerenana ny Madagasikara ho an'ny Malagasy. Ombantsika Andriamanitra.